ry zoky ray aman-dreny, ry anabavy, ry ralahy, ry malagasy mpiray-tanindrazana. 7 taona izao no nahazahoantsika ny fahaleovan-tena. Rehefa nanao jeritodika isika dia azo lazaina fa nisy fomba fitantanana izay nanakana ny tena fampandrosoana tamin'ny fitondrana ny fandimby teto amin'ny firenena. Izany no natonga anay nijoro mba hitondra fomba fijery vaovao, mba hitondra ny anjara biriky amin'ny fampandrosoana an'ity nosy malalatsika ity. Izany ihany koa no natonga ny malagasy, ny vahoaka malagasy, ny maro anisy nandray ny andraikiny ka nijoro mba tsy hamela izany anjaka eto a Madagasikara intsony. Izay ihany koa no natonga anay, no nanosika anay ho any a Maputo, satria raha marary moa ny firenena araky nambaranay naiza naiza misy vahaolana na naiza naiza misy fanafody ho an'ny firenena, ho an'ny Madagasikara, ho an'ny vahoaka monina ao aminy, dia zay ny andraikitry ny mpitatana, zay ny andraikitray, ka zay ny natonga anay nakany Maputo. Izany dia midika efa manana ny finiavana hifandinika sy koa hijery indrindra ny hoaviny ty firenena ity. Zay natonga anay koa mba hoe hitsinjovana ny tombontsoa ambonin'ny firenena, dia zay natonga anay nanosika anay ihany koa nanosiny ny satany Maputo voalohany tamin'ny 7 Aogositra lasa teo. Ankehitriny nefa raha toy izahay ka nanome fepitaona, nangataka fepitaona tamin'ireo groupe international de contact mba ahafahana mifandinika amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo, satria no avy ny firenena nodiniana, no avy ny firenena notapahana, ka tsy afaka nianapaka an'izany irery ny tenanay, fa kosa dia araky ny teny malagasy hoe ny hevitry ny maro mahataka-davitra koa ny aigny, ny feon'ny malagasy isam-paritra sy ny ankilafikery tsy ankanavaka ny tenanay. Reko ny hevitry ny antoko politika sy ny vondron'olona maro samihafa. Ary voamaly leomaly dia rehako ihany koa ny faniriany ireo ankilafikery telo amin'ny fametrahana ny fitantanana ny firenena amin'ny miaramila, izay nolavin'izy ireo ampahabe maso, lavin'ny fianakaviam-ben'ny tafika izany hevitra izany, noho izy ireo iray tsy mivaky sy tsy manaiky atao fitaovana politika. Aminay zany dia midika fiantsiny, midika fanaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy, koa toerinay amin'ny herinay iray manontolo ny fikasana amboly, ny fanakorontanana, ny fampizarazarana ny tafika, ny fampizarazarana ny mahasamy malagasy, ka tsy ekena ka milohana amin'ny tenanay sy amin'ny herinay manontolo. Tsika nefa dia tsy maintsy miroso, ary inona moa ny zavatra nangatahana ireo groupe international de contact, dia mba niananganana gouvernementa iara-mitatana. Nampiseho ny fahavononanay izahay, nampiseho ny faneterana ihany koa izahay no ny tombontsoa pirenena. Koa ankehitriny aza dia tsy afaka atao takalinainy, tsy afaka atao kilalao ny fiainam-pirenena, ny fiainan'ny malagasy tsirairay avy monina ao aminy. Koa mba ahafahantsika manatateraka ary vonina anatateraka ny sarta izay nisiniavana tany Maputo ny tenanay, ka miantso ny hery-velona rehetrarehetra tsy akanavaka na mpikambana ao amin'ny antoko na tsy na olo-tsotra, manana ny fahavononana, vonina hiara-iasa amin'ny olona rehetra tsara sitrapo ny tenanay, manana ny trakefo entaniny fitiavan-tanindrazana, dia manao antsoavo amin'izy ireo mba ahafahana manangana gouvernementa hitantanana, hiara-mitatana mba hampandroso an'ity
fireneny ity ary mba ahafahantsika ihany koa mipaka any amin'ny république faefatra. Ka noho izany dia manome toromarika an'ny Prime Ministre Monja Roindefy ny tenako andray ny andraikitra ary koa anangana an'izany gouvernement tahira amin'ny tatan'izany izay isokatra amin'ny anklafy kely rehetra ao anatin'ny 2.7 ora, ka koa manasa any malagasy rehetra izay vonona hiara hiasa ary mino aho satria ny etaetam-bahoaka, ny etaeta ny maro anisy mba hatongavana amin'izany tanjony izany dia ao anatin'ny fanovana tanteraka. Aleo mba olom-baovao tanteraka ny tatana an'ity gouvernement tatetezamity ity. Aleo mba olom-baovao ary mangataka ny tso-drano ny ray aman-dreny rehetra izahay. Aleo izay zavatra tsy vitanareo ho tanterahanay tanora ankehitriny. Tso-drano no angatahanay amin'ny maray aman-dreny anareo. Ary mino aho fa amin'ny maray aman-dreny an'izy ireo ihany koa dia sanatria tsy izy ireo, sanatria ny vava ladiny lela no andeha hiady seza na sanatria hosakana ho an'ny fampandrosoana, hosakana indrindraindrindra ho an'ny hoavy ny taranaka faramandimby. Ka noho izany dia ametraka ihany koa isika ny androm-panjakana rehetra voalaza tao anatin'izany sarita izany. Eto ihany koa dia manao antsoava amin'ny Prime Ministre Monja Roindefy mba haka amin'ny fepetra rehetra izery amin'ny fomba rehetra ahafahana mampandroso an'ity gouvernement tatetezamita ity. Ka raha misy ny mpiara-miasa tsy mahomby, raha misy ny tetika ady tokony ho atao mba ahafahantsika manamafiorina ny fifandraisana amin'ny avy any ivelany, dia ampiasa ny fahaizan'izy ireo ray manontolo mba ahafahantsika manafitra ny firenena. Raha toa ka tsy vitantsika izany ao anatin'ny volana vitsy dia tsy maintsy maka ny fepetra mifandraika amin'izany koa ny filohan'ny tetezamita ankehitriny. Fanamby lehibe no apetratsika amin'ny vahoaka malagasy, fanamby era manao, fanamby era mametraka ary manana ny finoana, manana ny fanantenana. Isika rehetra fa tsy maintsy atao amin'ny fomba rehetra izay avitra n'ity firenena ity. Isika malagasy no tompony andraikitra voalohany eo amin'ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny arenantsika. Mila miray hina isika noho izany mba hiaro sy ampiroborobo ny harem-pirenentsika. Fampandrosoana olovanjafy no kasaina apetraka ka mba tsy tsangamenatra amin'ny maha izy azy ny malagasy tsy vaky volo. Masina ny tanindrazana misaotra indrindra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy.